Izay ny mahakasika an'iny farany manodidina ny zavakanto kosa indray dia rehefa ela zay tsy niseho an-tsehatra teto Andrenivohitra ny tarika Mikes Davis dia nanapa-kevitra ny rosa ao anatin'ilay antsoina hoe concert d'enregistrement live ny tarika ny Kintana production miaraka amin'ireo mpiara-miasa amin'ny maro moa no tompo-kevitra ao anatin'ny fikarakarana izany fampisehoana izany sy ny laza nitondra zava-baovao moa ny tarika ao anatin'ity fampisehoana ity tsy azo avela nefa ho izy ireo ny tsara ny arahana hatramin'izay. Nivela moa izy io nanao tournée kely tany France, nanao préparation an'ity fampisehoana tokana ity zany atao amin'ny 1er mars dia resadresaka teo moa zany inona zava-baovao entina zareo inona zavatra tsara hoe tazomina amin'ity concert ity fampisehoana ity dia zavatra tokony zavatra vaovao indrindra zany dia hoe ity concert ity tsy hoe concert simple ohatran'ny fahitantsika azy fa amin'ity zany misy enregistrement live amin'ny CD audio vaovao amin'ny Mikes Davis zay zany tena anton'izy ity verina sehatra zareo fa ny tanjona tena voalohany zany dia hoe anao enregistrement live amoahana CD audio amin'ny Mikes Davis ao amin'ny volana vitsivitsy ao.